misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly-miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao fotoana izao indray izay natokantsika ianarana ny ten'Andriamanitra tonga fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika. Alohan'ny dirantsika amin'izany nefa dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola verom-pisaoranao izay satria nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Dia metezanao tompo hiteny manoloana anay ary aoka ireo izay rehetra tsy avy any aminao ka mitoetra ao anatinay dia angatanay ny anesoranao azy ankehitriny aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe halana sy nolavina. Izao ny filazan'ny Madamo White mahakasika ny firenena jiosy. Hoy izy hoe noho izany tamin'ny fisafidianana mpitondra jentilisa dia niala tamin'ny teokrasia ny firenena jiosy. Nandan'Andriamanitra tsy ho mpanjakana izy ireo, tsy nisy mpanafaka intsony izy ireo hatramin'izay. Tsy nanana mpanafaka, tsy nanana mpanjaka, afa-tsy kaisary izy ireo. Nitarika ny vahoaka ho amin'izany ny mpisorona sy ny mpampianatra. Noho izany miaraka mivokatra mampatahotra tarinan'izay dia tompon'andraikitra izy ireo. Ny fahotan'ny firenena iray sy ny faharavan'ny firenena anankiray dia noho ny mpitondra fivavahana. Naniry mafy hanafaka an' Jesosy Pilato. Hitany anefa fa tsy vitany izany nefa mbola niazona ny toerany sy ny voninahiny. Tsy nanary ny herin'izao tontolo izao izy fa naleony nanao sorona ny ainy tsy manatsiny. Firy mba handositra ny fahaverezana na ny fijaliana toy izany koa ny sorona fitsipika. Ny feon'ny fieritreretana sy ny adidy dia manondro lalana anankiray ary ny tombotsoan'ny tena dia manondro ny hafa ihany koa. Mandeha mafy any amin'ny lalan-diso ny rika ary izay manaiky lembenana amin'ny faharatsiana dia voafoaka ao anatin'ny aiziny fanameloana. Nilefitra tamin'ny fitakian'ny vahoaka Pilato tsy nety ho very ny toerana izy fa nanolotra an' Jesosy mba homboana amin'ny hazo fijaliana. Na dia teo azany fa fitandremana nataony dia tonga taminy ihany ny zavatra natahorany tamin'izay. Nisorona tamin'ny voninahiny izy, nisorona tamin'ny toerana amboniny izy ary voatsindro ny nenina sy ny firehariana izay tena naratra azy. Tsy ela tao aorian'ny fanomboana dia namarana ny ainy izy. Koa izay rehetra nanaiky lembenana amin'ny fahotana dia tsy nahazo afa-tsy alahelo sy fahasimbana. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy tokoa hoy ny ten'Andriamanitra ka anjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hiafarany. Azon'Andriamanitra natao ny nandravan'ny Satana sy ireo mpiara-momby natoka aminy mora foana tahaka ny fanariany vato kely amin'ny tany nefa tsy nanao an'izany izy. Tsy tokony andresena andrenesana na ihany koa na ahenoana ankeriny fikomiana. Tsy hita fa tsy eo ambany fitondran'ny Satana ny hery mahery. Tsy ao anatin'ny laminy io ny fitsipiky ny tompo. Ny fahefany dia miorina amin'ny hatsara-panahy sy famindram-po ary fitiavana ary ny fanolorana an'ireo fitsipiky ireo no fitaovana ampiasainy. Ny fitondran'Andriamanitra dia fitondran'ny tena ary ny fahamarinany sy ny fitiavana no hery manjaka ao.
ny fanalam-baraka rehetra sy ny fanalam-baraka zay iveriny ho aparitaka ary koa ny abibiana rehetra zay azony satana andrisihana ny fon'ny olombelona ho volavolaina dia niara-ny fitsaram-bahoaka tamin'ireo mpanaratian'i Jesosy. Ary izany dia ho tanteraka indray amin'ny fomba mahery vaika fa ny foaranofo dia mbola fandrafiana lalàn'Andriamanitra ka tsy anaiky ny didiny. Tsy mifanaraka amin'ny fitompitsipy Kristy intsony izao tontolo izao noho ny tamin'ny andron'ny apôstôly. Io fankalahana io ihany no nahatonga ilay antsoantso hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ilay fankalahana izay nitarika ny fanenjehana ny mpianatra dia mbola miasa ao amin'ny zanaky ny tsy fankatoavana. Ilay fanahy ihany izay tamin'ny vanim-potoana maizina dia napiditra lehilahy sy vehivavy ho any am-ponja. Ny sasany natao sesitany, ny sasany novonoina. Izay nihevitra ny fampijaliana faran'izay tsara nataon'izy ireo, izay nanomana ny nanantanterahana ny fandrapahana, ny fandripahana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ny fitorinan'ny filazan'ny tsara nefa dia nandroso hatrany teto amin'izao tontolo izao, na dia teo aza ny fanoherana, na dia teo aza ny loza, na dia teo aza ny fahaverezana sy ny fijaliana rehetra misy. Isika kosa izay mbola miaina ankehitriny dia saina mba hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinan'i Kristy. Irina indrindra dia aharitra hatramin'ny farany isika ka fampiarahaba tokoa hoe tonga soa any an-danitra ka ifamihana ny ranomasy ho raraka tsy ary tsy ranomasina alahelo fa ho ranomasym-pifaliana. Dia ny tompony ankahery anao amin'ity an'io ity sy amelombelona indray ilay efa maty tao amin'ny fonao. Vavakisika. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay satria nomenao fankahirezana hatrany. Mangataka aminao izay mba ho taritinao hatrany satria malemy ary tsy ampy fieverana matetika. Aoka ianao ilay loharanon'ny aina, loharanon'ny hery ny eo aminay mandrakariva ka nasarotra aza ny dianay izay kosa mahazo toky fa tsy maintsy handresy satria miaraka aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.